Hitra amin'ireo aiady sandokasantsika indray manomboka eto ka ny anomboantsika dia nitaranjaha karate taorinany nitsanganan'ny fikambanan'ireo mpikatroka manaraka ny style Wado Ryu dia milaza nitetika sany ary sy ny fandaharam-potoanany amin'ity sitaona ity amin'ity taom-pilalaovana ity indrindra indrindra zany ireo mpikambana ao amin'izany araka izao fanazavana hoentina Andriamatoa Andria Mitantsoa Lucien izao. AFEOAMA zany ny anarany Association Fédérale Wado Ryu Karaté-Do Madagascar dia mivondronao daholo zany ny club manao style Wado Ryu eran'ny Madagascar ka isika moa dia tena manana tantara tokoa eo amin'ny Wado Ryu satria maître Shimizu zay mpampianatra malaza tonga teto amintsika avy any Japon tena le japonais zany le style pur et dur ny Wado Ryu teto amintsika mandritra ny folo taona izy teto amintsika ary tena zay zany le tantara sy manana ny tena mahizy azy tokoa ny Wado Ryu teto amintsika ary amin'izao fotoana izao ary na dia efa any Angleterre izy dia misolo tenany ny directeur technique européen Wado Ryu dia malagasy zay tantana mivantana ny Wado Ryu eto Madagasikara ka mba hampiroborobo an'izay mba tsy hahavery an'izay zavatra tena efa azontsika zay zay ny nampatonga anay nanangana ny AFEOAMA. Inona zany ny tena ho asan'ity fikambanana ity dia misy firy zao ny atao hoe club tafiditra ao anatin'izay style Wado Ryu zay? Efa nisy assemblée générale nazao zay tamin'ny décembre teo dia 17 club zao amin'izao fotoana izao no adhérent ao dia zay zany ny tanjona moa anohy sy ampiroborobo ny style Wado Ryu satria zany zay misy fandraisana direct zany amin'ny Wado Ryu Karaté-Do international dia ao Europe moa mitantana an'izy io zany raha Madagasikara dia apita ny fivoarany io Wado Ryu io eto Madagasikara zany no tena tanjona fa tsy ho avelavela fotsiny amin'izao. Efa misy fandaharam-potoana voafaritra ve atoato ohatra na ny ataoko indrindra ho an'izay ho an'ny fikambanana? Eo amin'ny lafiny programme koa zany dia zavatra tsy maintsy atao zany aloha dia misy telo na efatra stage zany atao any amin'ny région mba hanetsiketsika ny zalahy any amin'ny région rehetra satria efa misy membre izy ireo tonga atao l'assemblée générale dia mety misy fihetsiketsehana hafa koa zany fa mbola oetreretiny fa izay aloha zany tena efa mazava misy coupe koa zany dia Madagasikara amin'ny juillet na août eo. Amin'izao fotoana izao zany efa telo volana na efa volana zay efa misy entraînement fédéral zay taritiny directeur technique fédéral etsy akaikiko any amin'ny ANS ankoatran'izay dia efa misy entraînement koa zany isaky ny larobia sy zoma ka amin'iko azy kely fitenenana raha amin'ny resaka entraînement fédéral io. Mikasika ny entraînement fédéral dia isaky ny alatsinainy maraina zany amin'ny enina sasany hatramin'ny vato sasany.